Samandara dia tsika ngamba dia izy avy eo zany tonga avy mamadira nazakazakamono zany ny toetrandrano kasika fifisasaogazety tatoato dia tonga eto zany zay reto hitonga fahazavana misimisy kokoa amin'olotsika hoe feo mandeha etsy feroa indrindrandrindra ihany koa anamafisana ny fitakina maro samihafa zay efa natomboka. Ny anjara fidiranako zany dia amaly avy etrany reo ataontsika hoe fanenjehana maro samihafa inina hery any amin'ny anomanjery sasany any amin'ny internet sy ny karazany any eny hoe fanahoana ianareo mpanao gazety reo sy nyvozon'olo zao tamin'ny fotoana nampigadra ny fahazavana sy ny journaliste namana evangelista avy hatrany dia amaly akoa le izy tamin'izany fotoana zany ka hoe amin'ny anarany syndicat desany de syndicat 2012 no nitsangana dikan'izany zany efa tateroarina ny fampidirana fotsiny zareo. Faharoa nisy atao collectif de journaliste tamin'izany fotoana zany no joro amin'ny parka sy nytaona mpanao gazety rehetra fa raha ohatra ataontsika hoe tsy nahomby le izy tena ataon'ny collectif, raha ohatra ataontsika hoe tsy nahazo ny fahasakina mpanao gazety rehetrarehetra resaka collectif any aminy anontaniana hoe inona ny antony, inona le volana tany nahatonga azy zavatra zay. Fa raha hoan'ny syndika manokana ohatra manomboka ny taona 2014 izahay ny tena niady amin'ny fisokafan'ny anamanjery na ny DBS fahazavana radio madama ary sahanay milaza fa na amin'ny mouvance ravaromanana sy hoe milaza azo fomba ny folo teo aloha azy tsy nahavita akory ny zavatra nataonay tamin'izany ary tiana teneniko eto mihitsy fa nialangalana tamin'ny fitakina ny fisokafan'ireo anamanjery ny folo teo aloha reo. Zany hoe tokony andiny tena ihany zany tsika anatin'le izy fa misy zavatra tsy mitovy ary mety misy antony manokana mahatonga samihafa nitranga tamin'izany fotoana zany sy ny zavatra nitranga tamin'izy roalahy farany teo. Anarak'izany hoe andeha koa resaka hoe ay ministra miaraka amin'io palejera sodiatra miaraka amin'ny tolona aminareo engy ka io tena managana mpanao gazety fantatra aloha zany aloha ngamba ny samy mijery afiritsika tsy hoe fiarovana anazy koa fa filazana ny marina rehetra fa raha sy diso ao tany amin'ny andro ministre Nathalie Labe tany amin'ny andro malaza rivotanona am'izany zavatra zany tena nitranga hoe raha hoe ny rivalista sika reto resana ka aloha le zavatra marina zany no tenenina dia aloha mba hatsahatra ny fampidina tsika samy mpanao gazety efa mba manomboka misoratra kelikely makany amin'ireo firaisan-kiny tsika dia aloha mba zay zavatra zay nataontsika anara-pahamehana. Manarak'izany ny fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra mihitsy misotra makany amin'izay hoe fampizarazarana ny mpanao gazety zay voatamy sabotsy fotsiny zao teo ny mpanao-tsaina ny andriamato praministre teo Roger dia niakatra tao amina onjapeo ray laza fa hoe nisy fizaram-bola teny Anosy, nisy fizaram-bola izy ty andritran'ny esika nataontsika iny dia nisy ny laza nisy ny sasandrana tonga tany amin'ny ministre Kotovolo laza fa hoe terena fotsiny reo mpanao gazety reo nge matahotra fa terena fotsiny reo fa sitrapon'ireo nanaraka ny etsika io dia ho avarinay le izy tsotra izay tsy fidolofana nen'antenera-pirenena ohatrany fanaona tompotondro ka hoe tena ny vola ilana solom-bava-bahoaka
Fampidirana atsy na ampidirana ry na sena miala atsy na miala ry. Tsy izany natao reny. Fa izahay kosa dia isaorana lehibe eto le patron de presse sy mpanao gazety tsirairay avy satria nisy ny tsy faipaiky nataonay nanao tsy faipaiky mihitsy tsy nizara voky zay fa namoaka volaposiny rehefa torotoroko zay nanango zay fa tsy nizara nanao tsy faipaiky zay namena an'ireo namanay gavy mikasika le resaka hoe terena le mpanao gazety zay nanaraka ny hetsika iny dia zao efa niteneny natao amin'ny bon accueil fa zay mpanao gazety tsy tapa-kevitra ny aradia amin'ny tontolo ity dia mahazo mandeha tsisy mifanampy eto fa na dia raha sisany tsy maninona zany fa tsy isan'andro zao ny loatra hoe itizy ity fampilavan'ny foana sy mifanaratsy sy fanenjika sy analavito mahazo mandeha tsy teraka tsisy problème zay rehefa minana dia fizako miresaka mikasika ny hetsiky ny cellule de crise pour la liberté de la presse. Ny problème efa mivoaka ny namantsika fampipetraka ihany ny olana satria ny mpanao gazety sy ny mpitondra fanjakana dia mpiara-miasa. Mpiara-miasa dia tokony misy ny fifampitokisana sy ny confiance. Raha nampidirina ponja efatrano ny namanay ny namantsika efatrano ny namanay ny namantsika dia mipetraka foana ny ahihana dia fanavoaka izy ireo mipetraka foana ny ahihana satria na mpiasa ny mpanjakana na mpiasa fahefam-panjakana ny dirikambon'ny présidence ny misy mpanjakana entina hamoretana ny mpanao gazety sy ny asa fanaova gazety sy ny fahalalana ny asa fanaova gazety ka noho izany dia miahiahy foana ny mpanao gazety eo fanatanterahana ny asany ary mbola inona ny fantainam-pena hoe inona ny garantina ny antoka omeny mpitondra fanjakana fa tsy hanenjika mpanao gazety foana ireo olona hoy ireo ary tsy karisitsika fa mbola nampiasa olona hafa ihany koa fitondra fanjakana tamin'ny sabotsy araka ny lazain'ireo teo fanibefasana tsao sy fanelezana hevitra diso fa nizara vola mpanao gazety izany mbola endrika anankiray entina andemenatsika entina hidiscréditenantsika mpanao gazety sy ny olona asantsika tsirairay avy ary entina ihany koa ampizarazarana antsika rehetrarehetra ka noho izany antony rehetrarehetra zany dia mbola mamerina fitakiana ihany mpanao gazety fanasorana amin'ireo olona anankiroa eo dirikamba présidence andriamatoa Henri Rabarinjaka sy Riambakotovao misy mpanjakana izay mbola ahihahiny mpanao gazety foana fa hoaloka homenasy ho an'ny liberté de la presse eto Madagasikara mariry ihany koa fa tsy ireo ihany membre gouvernement fa nanenjika mpanao gazety fa teo ihany koa ny ministre ny Joma izay atraveran'ny association avany Majanga nanao nanenjika mpanao gazety hoe mikasika ny affaireny zay mikasika ny attribution ny mondial 2022 any Qatar izay nandraisan'ny vola to izay nekeny teo anivon'ny mpanao gazety teo ihany koa ireo fikambanam-be ny tuliara sy ny faritadimy izay nanenjika mpanao gazety ihany koa zay mpanao gazety moa dia manakina ny prime ministre zay tsy hita loatra zay vokatra hatreto dia ireo izany rehetrarehetra zany dia mampimetraka fanontaniana hoe afaka anao ny asany ankahalalana na aveo mpanao gazety ary izay foana mahatondra mpanao gazety hoe amiamantoka hoe izahay ka izany antoka izany dia amin'ny alalan'ny fanasorana ny olona ho ireo ao anatin'ny fitondrana soriko dia nandray zany dia zao fanamafisana izay nambarangamotay izay adiditsika mpanao gazety koa ve mangataka fialana ministra betsaka amin'ny fanontaniana mandeha mikasika an'izay matotsika mitaky ary fahendrena mangatatsika ireo ministra ireo hoe raha manam-pahendrena manana etika tokoa ilay ministra raha nodojika dia anjara ny mametraka fialana
rehefa tsy ametra-pialana izy dia mitodika manokana ny filoham-pirenena hanohy ny fahendrena izay fanondraisiny teo. Ataontsika ao anaty faramososony izay hanohy an'izany izy ka andray fepetra fa loza mitatao ho an'ny asa fanaovan-gazety ny talainy kabinetra sy ny misy mpanjakana rivoraboty vao, ary mety hanalokaloka ny fitondrana ihany koa na andratsy endrika ny fitondrana raha toa ka tsy andraisana fepetra, satria voakitikika ao anatin'izany ny tombotsoam-pirenena iombonana rehefa voaengelina ny asa fanaovan-gazety raha toa ka tsy milama tahaka an'izao foana ny firenena, inona ny fandrosoana mety hitantsika minan-kavy. Faharoa manarakaraka an'izay ny famaofao be ihany hoe iza marina ny minisitra tena mitondra fitoriana teny amin'ny fitsarana. Mangalaka sika eto, raha ohatra ny ministry ny varotra sy ministry ny tontolo iainana ka nitory ny mpanao gazety tokoa tamin'izay fitondrana ny marina navoaka ny mpanao gazety, dia mitovy ihany zany ny lenta-izy telo miraharaha. Raha tokoa nefa izy mahatsiaro fa tsy nitory fa noterena, dia aoka izy teny ampahibe maso, fa tsy nitory fa niterena fotsiny, nitory ary niterena hiaraka tamin'ny ministra Rivo Rakotovao. Na zany ireo ministra roa ireo mitovy lenta amin'ny ministra Rakotovao Rivo, na izy hiteny ampahibe maso fa dia fanerena tokoa nahazo azy. Zay no ambarako. Izaka kely tiako mahaliana ihany rehefa manatavy zavatra hoe inona moa ny antony tena hoe hitakina ny fialana izy voalary io. Nantsoahana tsy nitsoaha le fitoriana efa giadra tamin'ny ponja ireo mpanao gazety ireo. Be da be préjudice amin'izany zavatra zany, na ho an'ile organe de presse, fianakavian'ireo olona giadro ireo, indrindra moa zany fandraisa fanaovan-gazety. Ary eto mahavalona ihany mametraparitena ihany ako amin'ny fanapahan-kevitra andraisin'ny filoham-pirenena hoe manomboka ratsinay ny olona giadra laka misy ny filoham-pirenena vao mandray fanapahan-kevitra hoe tsy manaky aza farakatra nampanao gazety zany. Nozaka hoe mety misy zavatra diso any anga manontany ambadika tany no tena marina. Inona zany ny zavatra antanga nomboka ratsinaiky pahatonga ny laka misy. Vao andray dia tsotra hoe efa misy mo préjudice, efa tara be fanapahan-kevitra fotoa, fanapahan-kevitra fotoa kely fatadadiniana na mety tsy tena naipony akory. Fa tratran'ny telo vaimata nanderana amin'izao tontolo zao, satria nanameloka ny zavatra iny daholo zao tontolo zao, na teto an-toerana ny tany ivelany nanameloka iny daholo. Fa rehefa hitany filoha angamba izy hoe ratsy ny fandehany dia ny seza ny tena jereny voalohany indrindra aloha dia tsy nampaninana anazy no nanao somonan'izy voalavy io. Ka aminay zany dia aminay dia hoe menace permanente amresaka asan'ny fanaovan-gazety ny misy mpanjakana Rivo Rakotovao ary talainy kabinetra ny présidence. Zay moa moa zany misy moteny misy amin'ny miteny misy amin'ny teny français on ne vient pas au pays avec des invectives, haine, violence et mensonge. Ia, ny article zay ngama teo le resaka an'le momba ny journal io. Raha mety zany zao fa dia afaka nanatsoka lesona zareo tamin'ny resaka fananganana mpanao gazety iny. Ny aina an-telaka dia hoe raha pitso nafankapitso aoka isika mpanao gazety hitandrina fa dia mety hisy ny fandrika indray mifandriany olona indray tsika raha pitso nafankapitso dia hoe tsy amampanao gazety indray fa mety resaka zavatra hafa. Eo ohatra fambolona dossier ilay izay somary malaza dia tsika fambolona dossier. Ka dia tokony hitandrina zany tsika tsirareo izay sehatra satria mety misy olo cibleny eo amin'izay trangafa izay. Ny faharoa manaraka an'izay zavatra ho apetraka na manana fahatany moa zany dia isorana VDP satria maro tamin'izy ireo moa nanomany ny hetsika mpanao gazety tantarana rivino. Atao anatin'izay nefa dia misy ny namana mpanao gazety tamin'ny hainao manjery mpanjakana zavaty, hainao manjery mpanjakana tena fahatany izay miteny
ary napitafitra ny amin'ny hoe vonona izy ireo ny hitsangana satria be loatra tsy ndazo vera mazo azy 5 miankina amin'ity atobo izy ireo zany hoe nitera visinera ny Antananarivo zany rehefa reny Antananarivo moa zay resaka zay dia hoe vonona ihany koa izy ireo hiaraka amin'ny mpano-gazety 5 mbola miaotraotra ihany amin'izay sehatra fitakina zay dia par izy ireo zany dia hoe atao kararaka amin'izay manomboka izao ny hainao manjery mpanjakana ny RNM sy ny DBM tamin'ireo rehetra izay niarantsika rehetra moa tena nosy teny dia maro be ireo namana mpano-gazety amin'ny RNM sy DBM 5 tsy nahasananao tanandreo izy izy ireo ka manao tatitra ainy ambonimbony an'indray kanefa zany ery dia vonona zany RNM sy DBM miaraka amintsika saingy itsika kosa no hitakin'izy ireo firesikina mba ametrarana zay hoe fahalalana amin'izay hainao manjery mpanjakana zay hainao manjery mpanjakana moa dia misy aza ny atao hoe efa tsy mianto rehefa ampelitaka mafara samihafa dia izy zany tena mbola mahikelika tanteraka any Madagasikara ka dia isan'ny fitakiny mpanao gazetiny RNM sy DBM zany amin'ny hoe isin'ny fahalalana sy ny firesikina raha antsika rehetrarehetra mba haroana azy ireo zany dia vetivety farany monina mitoyan'izao hetsika ataontsika izao mitoyan'ny hetsika ataontsika dia voalohany anisany takitsika ny hoe mangataka ny fahatsiarovatena amin'ireo ministra sy ny tareny kabinetra ametra-pialana rehefa tsy ametra-pialana izy tsy mahatsiaro tena dia mangataka sy nitolika ny filoham-pirenentsika andray fepetra anala azy ireo anatin'io fitondrana misy ankehitriny io ary ny hetsika ao ataontsika amin'izany tsy hoe ndeha hidina ny an-darabe foana koa isika mpanao gazety hitaky ny fialana minisitra fa isika manana ny fitaovana eo am-pelantanantsika ary manomboka izao mandra-piala amin'ireo ministra sy taleny kabinetra ireo dia tsy hamoaka ny vaovao-mpanjakana mihitsy isika tahaka izay fanatombotsika tamin'ity androany ity. Misy le tamin'ny hoe invitation invitateur au patron de presse journaliste hoe andaram-pio amin'izao manahoana fampifefara dia le hoe tsika an'izay hoe taotsika le teny arosy le hoe dava eny stelle eny soarano izao izy momba zay ndray dia teo amin'ny teny chef teo le hoe tsoavoaka vovompanjakana tsika dolana zao zao teny namana Puanci, jadi boleh kalau talata, hari berselari hari berkali sendiri, jadi bisa telepon atau pembacakan, dengan proses administrasi atau proses kok, di masa nanti gila lagi saja bisa dengan pembacakan lagi, itu bulan lebih kan tidak masih cek itu bisa, cuma fokus pulang, waktu sekali itu saja nggak fokus, semua orang, dia yang dia ambil fitakina filan'ny ministre mpanjakana sy ny tareny kabinetra amin'ny herinandro vitsika amin'ny volana vitsika tsy haiko manahoana ny anaratra kasika an'ilay le hoe problème le hoe solidarité TVM io resaka hoe le mpiasa ao le mpanao gazety ao anatin'le TVM ny institution zany na le organe de presse TVM CNN misy olona milaza azy ho tompony ireo mandeha an'ilay mpiasa ao amoaka ny vaovao dia izay zavatra izay moa tonga le mpanao gazety eo misaotra mangataka an'le fahalalana ary mitady lalana azahoana le solidarité avy aty fa ao mikasika an'le hoe misy dadilaita ve tsy misy dadilaita le izy famparam-piala paraparana sorana anazy marina fa isy an'ilay consigne fandalefatsika tamin'ny voranao hoe atao blanc fotsiny ilay vaovao-mpanjakana le communiqué efa misy manao an'le izy
misy tsy manao an'ilay izy fa io zany miankina amin'ny responsabilité amin'ny prise amin'ny fandraisantsika tsirairay avy a décision antsika amin'izay hoe ohatran'izao fomba hanehoantsika an'izay ka izay le izy hoe mampiasa le suppose izy raha misy angady teo ao zao misy ny télé rehefa miresaka vaovao-mpanjakana dia mi-annoncer izy hoe vaovao amin'ny fiadiana république ohatra atao hoe de censure mivoaka eo amin'ilay sary eo a mandritry ny 5 secondes na 10 secondes dia miditra amin'ny vaovao manaraka izy ohatra zany koa vaovao amin'ny radio ohatra zay ihany koa vaovao an-gazety zay hoe mba ny fantanitana le mikasika amin'ilay patron de presse beaucoup avec le fantenena télé-dosy a dia tsy ho avy le patron de presse maromaro aussi fa tsy ho avy marina moa fa tsy patron de presse koa nazo invitation manomboka eo zany defa any defa mandesata le intesté le hoe fanavakavahana atao le fitoram-panjakana tsy patron de presse rehefa nazo invitation fa le nazo invitation kosa zany a maromaro a nalaza fa tsy ho avy any io nge tsy maintsy misy ho avy any foany zay ho avy tsika zany tsy mifalery tsy maintsy zao na tsy maintsy ty fa zay nombokevitra aminay alony a amitsika atao tele nanao le simulation cellule efa nanay fanapaha-kevitra tsy amboko vaovao-mpanjakana tsy fampirahana sy fampidika amin'ny fanjakana mihitsy raha mbola io le midikanakolo fizantsy misakana ny hafa mahazo am'izay tiany atao hoe samanana fotoavijeriny samana fotoavijeriny tsika ngamba koa ngamba anatin'ny crise mety hoe mety misy tsy tatsy miaraka mihitsy koa ngamba le amitsika fa dia zay le izy natinana sy tina rehefa zavatra mitrasika ny fandaminana ny tanàna zay hoan'ny teny hoe politika e politika zany zao fitatisika zao niny antomoany de fandaminana ny asany fandaminana anatin'ny tanàna ka misy olona manetsaho reo ihany namosoko zay mangataka tarika io zany fata fa tarika syndicat ranay fa ny collectif ihany syndicat volostifata moa be la zao pas de maso fatatsy mpanogazety satria na ao le samy mpanogazety namana hoe misy le tsy tratriny miaraka de fikelikely foany la zao anay izy zany olona mpanogazety manarama na manosika anareo misy be enzako cellule de crise resati raha misy mpanao politique manarama dia efa raha ny fitondrana tamin'ny sabetsy satria ny andro dia tsotra firy ny mpanao politika firy ny association olona manohatra ny fanjakana manetsika ny fanjakana tonga teny anosy tamin'ny andro ny procès voalohany sy ny procès faharoa fa raha karaha mainty mpanao politika anonga-mpanjakana mpanao gazety dia efa nijery ny fanjakana tamin'ny sabotsy fa ohatra nge zany tamin'ny zoma zany ny teny tanin'ora nandeha tsina ny Jean-Luc Esquidier fa ohatra nge zany olona nandeha nijery teny amin'ny tribunal zany raha ireny olona ireny mitaritina nandeha nanonga-mpanjakana dia efa raha mafitondrana fa mpanao gazety sy mpanonga-mpanjakana raha mpanao gazety sy mpanao politika ary zay mbola mahatonga n'ilay hoe apetrao le confiance entre mpanao gazety sy ny fitondram-panjakana ka asonge zay nanotasonta ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety asonge zay nanotasonta ny fahalalahan'ny vahoaka mahazo vaovao zay ka manjany Ibrahima kely angamba le resaka le hoe patron de presse ramolaby teo le izy zany a tsy fantatra nandeha tanamarika rehetra aloha le taratasy fa misy efa taratasy officiel nalefa mireo zay nahazo invitation patron de presse maromaro izy nosony azy a nandeha nangany amin'ny premier ministre zay teny taminy hoe tsy hoany zay satria noho zavatra mitranga tato ato a isan'izany telo mitao izy a ny fanagadrana ny mpanao gazety anakireo
Ary ny zavatra faharoa miresahandreo tamin'izany a dia le nanaovana le concert le atelier tanatsika be izay tsy nisy concertation miaraka tamin'ny patron de presse. Iny moa zany a tamin'ny volandeha ary dia telefonena tany ampitohita dia teny mazava tsara ny tany zany a fa tsy patron de presse rehetra ozy izy no natsaina tany ka tsy fantatra hoe inona le masitsivana zany a nanaovanareo izy hoe reto atsona fa retsika sona. Ary manaraka an'izany koa ny anisan'ny loka tena hoe efa hoe namora voalohany le projet de code de communication hatramin'izay zany a dia tsy nantsona ihany koa. Dia mazava tsara teny tao amin'ilay taratasy a tsy tadidiko no firy zareo naman'ilay satria le patron de presse satria fahafantarako azy dia le olona nahazo invitation dia miteny zareo hoe déclinenay ny invitation anao monsieur le premier ministre ary ny conseil omenay anao dia reporteo amin'ny fotoana manaraka io fa tsy fahampisy amin'izany échange resahanao zany a ny fotoana amin'izao fotoana zao a fotoana torenan'ireo zavatra anankiroa zay io. Tiako alizana an'ilay izy eo amin'izay teny mizokotany izay dia le hoe patron de presse ao aza ihany ilaina raha ohatra izy te eo amintsika satria journaliste azoko mijaly tao anatin'ilay izy zany hoe miditra ponja aleo journaliste tsy hafanavaka no asainy rehefa eo izy fa tsy asiana avakavaka izay le izy ianao mahitako fa mety tokoa fa raha mbola misy hoe patron ihany na zao dia manjary mandeha ila le izy journaliste any miara mitolona fa tsy hoe ny patron de presse no milatsaka teny. Zareo ino zany zay fa mazava rehetrarehetra kao raha izy a dia mbola manentana antsika hatrany amin'le hoe fahazakinatsika oka zany tsy olona miaro-tombotsoa na manana tombotsoa manokana ny ambadika rehetra any io mivohevitra mpisaratsaraka atsika ary tena mampalely koa raha ohatra hoe mbola sarahana amin'izany zavatra tsika fa ny mbola veriko re mandeha le izy hoe hitany arahantsika na hita zany tena hoe ohatrany olona nieritsika rehefa tena amiray intsika izay tsy tapa-kevitra aoana mbola veriko ny azy satria makaraha-sofina le mino an'le hoe zay ke terena avao izy journaliste terena zay tsy tapa-kevitra miala fotsiny io tsy mifampitampotampotsika anatin'ile izy fa dia manolotra sosorana lehibe fa tsika rehetra zay tonga teto androany. Deve tornare per le pedale, lo vuoi dare che?